Ny fanampiana ireo mponina any amin'ny tapany atsimon'Nosy izay iarany tsy fampitsakafo ny Haitandry no atao laharam-pahamehana ao anatin'ilay vola mitentina hatrany amin'ny $700 latsaka kely anoany izay nomen'ndrareo teo anivon'ny banky iraisam-pirenena. Ity vola $700 ity moa zany dia anoanana ireo tetikasa samihafa ankoatran'ny fanampiana ireo olona any amin'ny tapany atsimon'Nosy Anjadiny ny Kere. $700 no vola azon'i Madagasikara avy amin'ny banky iraisam-pirenena mandritra ny 3 taona. Nisy ny fihaonana izay nitanterahin'ny Prime Ministra lehiben'ny gouvernemanta sy ny solontenan'ny banky iraisam-pirenena androany tetsy Mahazoarivo. Teo no namaritana ny andaniana ireo vola izay $300 isan-taona raha atao ny kajikajy. Any Madagasikara iray manontolo ny fandaniana ireo vola araka ny fanamarihana izay nataon'ny Prime Ministra lehiben'ny gouvernemanta. Eo ny any atsimo izay misedra olana amin'ny rano fisotro madio izay omena vahana ao anatin'ny tetikasa. Eo ihany koa ny fahasalamana, fampianarana, ny rano fisotro madio, ny fitaterana ary ny angovo. Tsy maintsy atao izay ialana amin'ny zavatra tsy mety ka ny rano fisotro madio any atsimo dia anisan'izany araky ny vina napetraky ny filoham-pirenena sy ny asa am-pandreketana ary afaka fotoana foy dia hisy délégation mafonja hidina makany Taolagnaro ijery mikasika ny any Ambovombe, ijery mikasika ny fanatsarana an'izany rano fisotro madio zany ho an'ny vahoaka any amin'ny faritra iny. Ny fahaiza-mitantana no takian'ny tompon'andraikitra avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Voateny ao anatin'izany ny filaminana tokony hisy eto amin'ny firenena. Marina fa nahazo fanampiana avroeny i Madagasikara, fa tsy aivina ihany koa fa nisy ny fanakianana avy amin'ireo banky iraisam-pirenena noho mbola tsy fahaizantsika mihitsy anjaran'ny vola izay omen'ireo mpamatsy vola. On va travailler dans tous les secteurs d'avoir la réflexion de bonne gouvernance en tous les investissements qu'on fera. Parce que ce n'est pas seulement les investissements en termes de la volume, mais c'est l'effet. Mazava ny fangatahan'ireo mpamatsy vola fa tokony hisy ny fahaiza-mitantana mba entina ampandrosa Madagasikara. Hatreto aloha dia mitentina $700 ny vola izay azon'i Madagasikara fanampiana avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Mihoatra amin'ireo firenena hafa kosa dia mbola taraiky Madagasikara ary mbola betsaka ireo ezaka takiana entina hanatsarana ny fitantanana eto amintsika.